fandaharana manoka ady hevitra ara-baiboly iresadresahana mahakasika ny tontolo ara-panahy sy ny manodidina azy iarahana amin'ny filompanorina ny trano fivavahana vaony oloko ny pasteur Hertina Randria ary malala Davidson iresahana mahakasika ny hoe mampahanitra tokoa ve ny fivavahana mampahanitra tokoa ve ny fivavahana ny talata fahatelo ny volana febroary 2024 amin'ny 7:02 alina eto amin'ny AMITV koa manasanao azy faly miarabanao indray tafiditra ao anatin'izao fandaharana manokana ady hevitra ara-baiboly iresadresahana mahakasika ny tontolo ara-panahy sy ny manodidina azy miaraka amintsika eto androany ny filompanorina ny trano fivavahana vaony oloko dia ny pasteur Hertina Randria ary malala Davidson faly miarabanao pasteur manona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy miarabanao Jarota Randimby Arinjaka tamin'ny fandaharatsika farany pasteur dia niresadresaka mahakasika ny tombontsoa telo ny fampirafesana izay nitondranao fanazavana ihany koa mahakasika ny vokadratsiny ny fampirafesana amin'ity fandaharatsika manaraka ity indray anefa dia malaza ny anatin'ny tambajotra eny amin'ny fiarahamonina eny fa hoe mitondra fahantrana eo amin'ny firenena ny fivavahana zay noentin'ny vahiny afaka mba manazava an'izany zavatra hoentin'ny olona mitondra ady hevitra eny amin'ny fiarahamonina izany ve ianao pasteur Hertina makasitraka anao Jarota tena mampahantra tokoa ve ny fivavahana mampahantra ny fivavahana satria raha mijery ianao ny firenena Europeana zay firenena ataoko any amin'ny 20 isanjatony na 70 isanjatony dia tsy mino an'Andriamanitra tsy mino an'Andriamanitra ny firenena Europeana nefany matanjaka ny Sinoa ny Rosiana ary ny akamaroan'ireo firenena matanjaka rehetrarehetra ny akamaroany dia tsy mino an'Andriamanitra raha jerena misimisy kokoa aza atao hoe eo ihany le hoe tsy mino an'Andriamanitra fa misy ndray ny firenena mino an'Andriamanitra ohatrany hoe firenena arabo ny silamo ireo tena mino an'Andriamanitra fa raha oharina amin'ny fivavahana kristianina dia tsika malagasy maro fivavahana kristianina maro be ny fiangonana kristianina eto maniry otrany anana betsaka no mitsangana raha oharina amin'ny arabo zany na ny silamo le firenena islamika reny dia mahantra fadiranovana ny firenena kristianina mahantra fidiranova zany hoe raha ampitaina zany amin'ny firenena tsy mivavaka dia mahantra foana ny firenena kristianina raha fijery arabola io zany sy ara ekonomika raha oharina amin'ny firenena mivavaka indray ohatra hoe ny silamo sy ny arabo sy ny sisa dia mbola mahantra foana koa ny kristianina dia hitatsika eto amin'ny firenena zany le hoe mahantra ny firenena kristianina ohatra tsika malagasy raha oharina amina firenena arabo na silamo na tsy mivavaka aty dia zay no mahatonga ny olona tonga dia mandre fiavetrana hoe le fivavahana mihitsy rangano mampahantra atsika ty fivavahana ty mihitsy mampahantra atsika voalohany Jarota dia raisiko amina côté anankiroa le izy côté ray voalohany tena hoe marina ny filazan'ny olona marina ny filazany satria nahoana tokoa ny akamaroan'ny mpanao politika rehetra zay ny fandimby teto amintsika ka nitondra teto amintsika dia kristianina daholy ny akamaroany areo zay efa nitondra asa hatramin'ny andro ny fahaleovan-tena no nakaty dia tena hoe mpivavaka daholy kristianina miditra am-piangonana any amina fiangonandehibe daholy ny akamaroany zany raha tonga dia tsorona ny resaka ary mpiditry zany amina toeram-pivavahana rehefa tonga ny krismasy na le fetifety iny na le rehefa ny am-piangonana reo mpanao politika sy mpitondra fanjakana ny fandihito izy dia manao an'le tena endry be le sérieux be le hoe tena sérieux be amina fivavahana
tena hoe mampalahelo kely tena hoe mampalahelo kely tena mpivavaka tena mpivavaka etsy ambadika anefany rehefa mitsampiangonana izany tena hitanao ohatra ny anjely kely latsaka tany kely ary tena mivavaka reo mpanao politika sy mpitondra fanjakana ny fandimindimby rehetrarehetra fa etsy akilany anefa ny afera mandeha ny trafika mandeha ary tena mandeha any amin'le tena faratapony fangorona karena sy any amin'le faratapony fampahantrana ny malagasy mihitsy ny kolokolo manginy fotsiny ny fangoronana ny arena sy fanondranana arena any andafy izay tsy mbo misy miditra any amin'le vahoaka malagasy mahantry tsisy miditra any amin'le vahoaka sahirana fa any amin'le tena hoe any anaty posiko de manangana trano any andafy mividy trano any France any Amerika mividy anary manangana ary a Dubai mapirim-bola any Europe any Suisse tena hoe angoniko ty ary mangorona mandra-pialaketo de etsy ambadika anefany mampiseho amin'ny olona fampivavaka mampalahelo kely tian'Andriamanitra anjely kely latsaka tany tsisy fahotana mihitsy atao jereva angeny amin'ny tribonaly sy any amin'ny biancoany fa tsy mba manao nininina mihitsy ahy tsy mba mangoro-karena tsy mba manao adalany zany efa mahafinaritra kely mihitsy ahy tena mivavaka zay daholo le fiatsarambelatsy zay ny atao fiatsarambelatsy entina anafenana lay trafiky lay fangorona karena maloto entina anafenana lay fivavahana ny mampalahelo ankio anefa ny mpitondra fivavahana zay misy an'ireny olona ireny de tsy mbo samanitsy direct tsy mbo samanao toroteny direct zay anitsina an'ireny olo reny hoe tena tsy mety angeza ho ataonareo zao mampatahotra aloha kosa mampatahotra na zao zavatra resatsika zao arany tsy mory azonao de tena hoe mangina fotsiny zao de rehefa misy korotana am'izay de mitsangana mpitondra fivavahana mitsangana dia mba mandamindamina kely arak'izay fomba andamindaminany azy eo de ohatrany hoe mba misy fandraisana andraikitra zany de indray aloha zany milamindamina kely de miova mpitondra vaovao indray azanao de le mpitondra vaovao reo indray nefany a le mpiditra ampiangonany ihany reo reo indray le mpitondra de mody endriendry kely ohatran'le teo indray reo mody endriendry kely azonao fa de mbola anao an'le atao teo indray avy eo mangorona manangona mody miantso an' Jesosy miantso an'Andriamanitra mody tenana dia mangorona ndray aloha zy azo atao de midikiditra ampiangonana eny mba ilazanan'ny olona fampivavaka ilazanan'ny olona fampanumpon'Andriamanitra ilazanan'ny olona fa za nge tsy mbo misy ratsy ataoko dia mangorongorona kely eo ndray arak'izay tratra kely eo ndray atsy ambadimbadika tsy dia tapotampoka eo ndray dia misy korotana kely ndray satria io tsy maintsy mefarana amin'ny korotana kely ndray mako de mandray andraikitra ndray mpitondra fivavahana mba mandamindamina kely arak'izay tratra eo dia miongana ndray le manaraka de mba misy mandimby ndray de le mandimby reo ny akapobe aloha tsisy silamo tsisy arabo tsisy hoe mpanompo sampy tsisy hoe olona tsy mivavaka reo koa raha tsy miseho mihitsy hoe franc-maçon tsy miseho raha vao miteny reo franc-maçon tonga de tsy lany fa mba na franc-maçon izy de mampiseho zay kristianina de mba midikiditra ampiangonana kely ndray de mba afempeniny ndray le ihany de mba tiandray ahato fa kristianina de ohatra zay atrany misy rariny sy hitsiny lay tenin'ny olona reny hoe le fivavahana ny mampahantra ny malagasy tsy lay Andriamanitra no mampahantra ny malagasy tsy lay fivavahana amin'Andriamanitra no mampahantra ny malagasy tsy ny isan'le fiangonana tsy ny isan'ny fiangonana no mampahantra ny malagasy tsy ny voalazan'ny baiboly no mampahantra ny malagasy fa le fomba mampanao ao am-piangonana zay entina naronana ny ratsy fanao sy le fiatsarambelatsy mody mivavaka fa rehefa lasa any andafy am'izay mandositra any
de tsy nga misy mivavaka tsony fa mody le eto ihany a satria tsika malagasy manko olony fo dia ny atsika le hoe ireny mpivavaka tsy ary ny tena mampalahelo a le mpivavaka any amin'ny sekta aloha zany aloha de efa tsy tenin'ny olo iny fa tena hoe io ny mahafinaritra ny olo hoe mody mivavaka mody miatsaratsara velatsianam-piangonana mody mananonanina kely de resy lahatra n'iny daholo ny olona rehetrarehetra de nefa ny raha vo tonga eo tsisy miraharaha fahamarinana tsisy miraharaha zay Andriamanitra tsisy miraharaha zay fahamasinana tsisy miraharaha zay fahitsiana zany fa tonga de ahoana ny angoronana aloha atao anatin'ny 10 taona 10 taona hitondrana eto ahoana ny amelezana mafy eto sy ny sisa azo mijaroda dia na inona tsy afaka namaritentsika hoe ny fivavahana tokoa ve nitondra fitahina fa hatreto raha zay côté ilan'izay nojerena de zoy fieren'ny jiolahy ny fiangonana sy ny fivavahana tsy Andriamanitra fa mbola verikana le fomba fivavahana le fomba nanomponany tompo le fomba nitondrana an'le fivavahana teto amitsika fa tsy lay fivavahana tena fivavahana fa le fomba nitondrana an'le izy teto amitsika no nampahantra ary sy nampahantra amin'ny malagasy fa nampahantra amin'ny firenena misy mahasamihafa zany satria misy malagasy maro manan-karena amin'ny fivavahana misy malagasy maro tahin'Andriamanitra amin'ny fivavahana zay mbola olazaiko aminao izy reo olo reo malagasy manan-karena amin'ny fivavahana fa de le firenena kosa mahantra satria takonana mody takomana any am'le makany am-piangonana lay alatra sy lay tsy rariny atao nga le mpitondra fanjakana sy mpanao politika ihany tsy mpanao politika ihany fa hatrany amin'ny birao-mpanjakana rehetra ny hatrany amin'ny birao-mpanjakana rehetra izay manahirana de manahirana ny tediavanao ny fahamarinana any manahirana de manahirana ny tediavanao ny rariny sitsiny any amin'ny birao-mpanjakana rehetra satria raha tsisy vola tsy mahita rariny ianao tsy mahita mariny ianao satria zay lizy nefa reny olona any amin'ny birao-mpanjakana rehetrarehetra reny jarota de olona natao batemy natao batisa nianatra katekomène nandray fanasan'ny tompo ninony izy ty nanao kominy voalosy faharoa diakônina any am-piangonana mpitarika fotoana ny sasany nefany de tena mangalatra rano ray fotsiny akitry rano zao any anatina birao-mpanjakana maro isan-karazany mampahatra raha ohatra zany nitondrana an'ilay fivavahana so de misy fanontaniana aloha misy fanontaniana faharoa am'ty pasteur zay tena hoe manitikitika amin'ny maro tokoa satria anresaka ihany matsy ianao teo mahakasika any atao hoe fiangonana zandrany de ny tena anisany tena hoe any enjehan'ny olona n'le fiangonana zandrany de hoe ny olona efa mahantra de mbola tangosana amin'ny alalan'ny ampafolo-karena sy ny fanatitra ihany olona inona pasteur mba hevitrao mahakasika an'izany zavatra aty hevitra makany eny amin'ny fiarahamonina izany satria tokoa misy koa zay tena hoe tangosana fotsiny lay olona de alaina koa ny volany izy ary efa mahatra zany hoe raha tsorina le fiangonan-dehibe sasatsasany fa tsy ny fiangonan-dehibe rehetra de efienan'ny olona sasany mpanao politika sy mpitondra fanjakana sy manam-pahefana sasany anafienana ny ratsy atao ny fiangonana anaromany ny fiangonana dehibe sasatsasany ataon'le fiangonana zandriny ray nefany de tena hoe mangalatra fotsiny zao koa ny zalahy sasany tena hoe mangoro-karena dia ahoana koa ny azahoana ny arenan'ny olona amin'ny fahafolo-karena sy fanatitra azavaiko kely aloha zany jarota ao anatin'ny fiangonana de tsy maintsy ilaina ny vola tsy maintsy ilaina ny fanatitra tsy resaka fahafolo-karena aloha zany fa fanatitra tsisy fiangonana tsy mila vola zany hatrany amin'ny androny rahasalama martiora ka hatramin'ny andro any de ahoana moa ny ananganana an'ireny fiangonana lehibe mijoalajoaly reny mila briky reny tsy nilatsaka avy any an-datra reny mila briky reny mila ciment reny mila fasiky reny mila vy reny mila béton armé reny safia mila vola ny ananganana an'ireny ny vola ilaina ao am-piangonana ny pasteur mila tomobile ahafahany mamangy-pino manao ny asan'ny tompo ohatra anazy ao mila tomobile
tsy maintsy mila fiaritsika za zao fotoana midimy sasany maraina miala oatrano mandeha mitoroteny manenjika toroteny amin'ny enina misy fotoana amin'ny 7 ariva vao tonga oatrano misy fotoana mitety amin'ny Madagasikara za zao lazaiko anao fa nisy mpino malahelo ampiangonana malahelo de hoe pastera aleo nevidianana 4 raha vaovao mihitsy de ezaka izay le mba olona mba tahin'Andriamanitra tampiangonan'ireo le olona mba manan-katao atampiangonana de mba ifanampinampy zay mba hividy 4 raha vaovao anao malahelo le mpino satria hitany ianao hoe mirotoroto mitety afaritany faritra rehetra ary tsy maintsy andehanana anaty fiarakodia ilaina ny tomobile ary vola no antony zany rehetrarehetra inona ny tiako teneniny ny vola tsy maintsy ilaina ny vola tsy maintsy ilaina fa ny alatra be vava ho ampiangonana de ny hoe ataonao inona le vola zay fotsiny le izy anaovanao inona ny vola io entinao amin'inona io vola io amiko za manokana raha tena hoentinao amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra io ohatra manofa tranonareo fiangonana de mba tapa-kevitra amin'ny fiangonana hoe andao ny fafolo-karena ny faninatitra anao participation tsika mba hividy tany mpiangonana inona ny maharatsy an'izany fiangonana ilaina azonao anao participation tsy paipaiky any fiangonana fa hanangana ny trano mpiangonana angezabe mety zany fa raha hoentin'ny pasteur ary amirendrarendra adalàna revirevy isan'andro fandanidanina amina rendrarendra inona le rendrarendra dikan'le rendrarendra jaroda de zao misy sakafo ohatra tokony vidinao io rayal ariary mahavitanao rayal ohatra de zany hoe bon za tsy mety amiko fa za pasteur za tsy mitsofoka amin'ny toerana ohatran'ireny rayal ave va ny atonga de ary am'le sakafo 1 million Jesosy ary nefa nitsofoka tany an-tranonombo ninakanina tany an-tranonombo nateraka maty nitsofoka tany am-pasana melohan'ny isandratana ianao anefa ny tsy mety sakafo kerety am'le rayal fa ozy ianao hoe zany am'le 1 million de francs zay le atao hoe rendrarendra lay volan'olona kely fa folo-karena sy fanatitra kely angonin'ny olona etsy zay efa sakrifisyn'ny olona sy makararararin'ny olona tsy mahataitra anao akory ny mandany an'le izy ary amina rendrarendra sy angitraingitra zavatra ohatr' zany ve de mba rarina mividy akanjo ianao tsy mividy akanjonao tsotsotro zany za aloha tsoroko misy olona mividy akanjo oa olona mamy akanjo a misy fotoana manontany an'ireny olo reny misy mioely fotoana men'ny olona kiraro 2 millions de francs kiraro fotsiny omen'ny olona oa men'ny olona costara 2 millions 5 mividiny mararirary mihitsy jaroda hoe maninona raha momena ny vola maninona raha momena ny vola fa kiraro 2 millions ve de hitsahako ary ambany ary azonao tokony navita zavatra fa zany hoe fanomezan'le olona mola izy fitiavan'le olona mola izy ary matoa le olona nanome an'iny mba mety efa any ampelantanany koa miliara de mba vidino anao iny tsy olana ho anany manao an'iny fa raha iza no asainao andeha vidy akanjona 2 millions 5 tsy manao zany asainao hividy kirarona 1 millions 5 tsy manao na 1 million tsy manao aza raha azony jaroda le tiako resahany le vola ilaina ao ampiangonana fa le fantanina mipetraka ny mahatonga anao le lasa mangalatra lasa manao abu ianao fanararotana hoe anjarako ty parako ty ka zay tiako anaovana azy ao amin'Andriamanitra tsy mety an'izany zay tiako anaovana azy zany tsy mety an'izany ao amin'Andriamanitra hoe zay tiako anaovana azy fa tsy maintsy mandeha am'izay ny olona ndre olona nge hoa afandray mako any jaroda raha hoe milliardaire daholo ny ao ampiangonanao hoe milliardaire daholo izy menakavy sy de mba mitovy am'ireo koa ianaoko fa misy am'ireo mpivavaka ao aminao mpivarokanana mpivoaroboanjo mpivarotra morondalana mpivarotra tongolo maintso tototronotrosa
fa mba manao sakrifisy kely 10 2 atao fanaty tsy taitsakory anefa ianao amina rendrarendra faratapony mihinana an'izy reny ary zay le manome image ratsy an'le fiangonana zandrina zay le manome image ratsy amin'ny pasteur ty fiangonana zandrina tonga ny olona hoe pasteur mpangorokarena le hoe pasteur mpangorokarena satria hitazany olona loatra ty amitsika lay karazana rendrarendra diso tafahoatra mihoatra zay tokony ho atao za mo ve taingina tomobila za zao ve de andeha bisikleta kosa nandeha inona izy ty taxi bisikleta taxi moto kosa aloha mba mandeha any raindray za zao ve de mba andeha bisy kosa de nanady anareo ary ve tsy ho gaga hoe le pasteur be avao niriko le misetely iny lasa nandeha bus tsy nareo ary ve tonga de tsara hoe mampahantra tonga de mampahantra fotsiny zao fivavaha fa mba manana amin'ny fiara koa tsy fahotany zany fa lay rendrarendra le hoe ohatra hitanao manana amin'ny fiara koa de etiko anaovako plaisir de andeha style eraka Tananarivo sy eraka Madagasikara fotsiny akaina de avy makaina re de makaina rindray de avy miditra amin'ny restaurant re de miditra rindray de mihinan-kanina re de mirevirevy fotsiny ny ataoko zany ny atao hoe tsy rariny ary tsy ara-dalàna ary mandoto ny imazitsika ty amin'ny fiangonana zandry sy ny pasteur ty amin'ny fiangonana zandry ary miara vosiketa fa raha entinao katikaty raha vaovao mandeha ianao hitety amin'ny Madagasikara monjy fanan'olona hitoroteny io olona tsy hita io koa ny olona tsy azonao akombona ny vavan'ny olona ny olona koa mo ve mahalala an'izany hoe andeha anao asa fitoriny iny nana fa mamely foana ny olona fa niara miresaka nytia tsy le fijerin'ny olona azonjarôda fa le fijerin'Andriamanitra anao ataovy amin'ny rariny sy hitsiny ny fandanina vola ao anatin'ny fiangonana ataovy amin'ny rariny sy hitsiny misy am'ireo oloreo tena hoe tena tsy manana mihitsy izy fa sahirana izy kanefa ny manao sakrifisy ho an'Andriamanitra de tatanao amin'ny rariny sy hitsiny le volan'Andriamanitra azonao zay zany lay zavatra tiako resahana jarôda mahakasika an'iny fa zavatra anankiray za kosa nefa miteny an'ity zay le côté ratsy rehetrarehetra zay resako aminao zay de le fomba fijery ratsy rehetra zay fa za tena miteny ary mireare 100% fa mampanakarena amin'ny fivavahana mampanakarena amin'ny fivavahana ohatra fotsiny raisiko ohatra jarôda misy karazana olona ne mifoka sigara isan'andro ary misy am'ireo oloreo mahalany ray paquet le raha lanakiray zay 2 paquet isan'andro melohan'ny vavahany 2 paquet isan'andro pasteur ny sigara laniko ary tsy maty afo mpandrafitra ny asan'le raha zay mpandrafitra fa tsy maty afo maraina atoandro ariva amin'ny alina amin'ny ray alina mbola mifoka ao an-trano tsy mahita tory de mifoka ary tsy mahazo ena raha tsy mifoka zao ny teniny raha tao anatin'izay 30 taona zay pasteur nangoniko izy ny vola tsigarako efa tsy haiko tsony ny zavatra natsangako misy olona nge jarôda vao mandray karamy de la nitrosana toka ny volany isam-bolana alohany amin'ny bara nitrosana toka sy tsaky toka de mahantra velona ny vady aman-janany tsy voalohany akolazy tsy voalohany ny fatrano nefa mba tsara karama fa isan'andro de mamo ary tsy maintsy mamo ary sahirana ny vady aman-jana kanefa tena vola be ny miditra ao aminy misy karazana olona nge jarôda tena mikarama trany amin'ny 25 millions 30 millions karama be miampy ny andamite isan'andro sy mivola bojibojy isan'andro fa telo ny vadiny de mbola misy sipakely akiray ary azonao de tsy ampy le 25 millions tsy ampy le 30 millions tafiditrosa fa i olona io rehefa lasa mivavaka de tsy hoe lasa mpandofa folo-karena tsy zay le anarany tsy hoe lasa mpandofa anatitra fa rehefa lasa mivavaka izy de afaka misigara afaka mitoka itoka io le nikiky ny arenany afaka mifampirafisana sy ny vehivavy maro be ireo vehivavy reo le nikiky ny fananany
azonao lasa vady ray any sisy ahoana mony tsy ampanakarenanao an'zany na de lazainy olona hoe ny anareo laha ny andro minonona isan'andro eny am-piangonana laha ny andro any am-piangonana fivavahana tsy hinanakanina azafady na tsy hinanakanina rio manafaka amin'ny fampirafesana na tsy hinanakanina ary le fivavahana manafaka amin'ny toka sy ny rongony sy ny sigary manafaka amin'ny loka misy olona nge nanana trano anankitelo fa vo nitsofoka nanao PM ubet tsisy tavela tsony reo trano reo am'izao manofa trano potehany loka fa vo manomboka mivavaka nefa ianao de afaka amin'ny loka ahoana mony tsy ampanakarenanao am'izany milamina anao na de milamina anao na de tsisy idiran'le hoe nametratanana anao de nentina mambavaka de lasa nandehibe ny tsena anao de nisy miracle na de tsy miresaka miracle ary a na de tsy miresaka ary hoe lasa nandehibe ny tsena fa anina na de tsy miresaka an'izany ary a fa afaka fotsiny zao tam'le fahotany anao afaka fotsiny zao tam'le adalana afaka fotsiny zao tam'y loka sy mifampirafesana manakareny anao na ianao za salama na ianao ary salama azony jaroda ve mazava misy karazana olona nge jaroda zay miresaka zay fahasalamana zay no intelo isam-bolana miditra hôpitaly ary lany volany amin'ny hôpitaly mety hoe vokatry ny adala vokatry ny adalana na vokatry ny aretina marary ny zanany de ohatra hoe mba mikarama mahita an'izany aho am'teny anao misy olona mikarama 100 millions par mois tsy karamany moa zany le izy fa eny mandray vola zany 100 millions par mois fa io tsy ampy io vola lany amin'ny aretina fotsiny any amin'ny 55 millions par mois 55 millions par mois ny aretina fotsiny a akoatran'izay zavatra any ambady fa tsy ampy 100 millions io fa tonga eo aminao io tonga am-piangonana io délivrena ivavahana sitrany io aretina io ary io tsy maintsy sitrany ahoana mony tsy ampanakarenan'ny olona amin'ny fivavahana am'izany manakarena amin'ny fivavahana ny olona satria le vola laninao tetsy amin'ny fitsaboana 55 millions lasa miditra any am-posinao ary normal raha manao fafolo-karena ny olona de manao fanatitra azonao le izy normal raha manao fafolo-karena manao fanatitra satria tsy marary tsony izy raha mijery zao oetinao ohatra amin'ny fiangonana etiko ao mivahao ny oloko raha nytaninao ny olonao 100 isan-jato na ataoko hoe 5 isan-jato olona narary daholo ny tonga tao voalohany de boka ny trosa de olona potiky ny oziny potika arabola potika ny tsenany zany daholo ny 5 isan-jato ny olona tonga mivavaka tao am-piangonana fa tonga ao izy lasa tahin'Andriamanitra de lasa manan-karena mahatsangana trano mahazo tomobila tahin'Andriamanitra satria araka le teniko teo tsy voatery isy miracle ho hoe iny nisy vola latsaka avy any an-danitra araiky tapo tsy voatery misy vola latsaka avy any an-danitra araiky tapo fa lasa tsy nisolo tokatsony izy lasa tsy mampirafy lasa tsy nanao PM ubet tsony lasa tsy niditra hôpitaly tsony de le vola laniny tam'ireo lasa miditra any aminy de lasa entiny anomponany tompo rariny kosa izy raha mba manao zavatra ho an'i Jesosy rariny ianao hoe lany 55 millions tany amin'ny vidim-panafody sy hôpitaly teo aloha par mois 55 millions par mois ato am' Jesosy fe anao de ohatra mba manao fafolo-karena 10 millions de mararirary am'izany veny tsy le olona mame 10 millions mararirary a fa le olona any Facebook le olona anaty Facebook de mararirary kosa venareo raha mbo manao izy sa hoanao izy nareo azony jarota izy mampanankarena amin'ny fivavahana am'izay côté zay zany hoe rehefa tena taonao am'le tena maizy azy le fivavahana tena le mitadiny tompo le fivavahana tena manafaka fivavahana tsy me tsara velatsy fivavahana tsy ataon'le juif reny jiola mody afaka anafenana fa tena fivavahana mety io jarota ary mitondra fitahino itao mpamaranana angamba pasteur misy karazana olona maro mantsy mbola tsy nanatanteraka an'izany fanaditra sy ampafolo-kareny zany mihitsy misy de zany mety mahatonga anazy mety hoe mandefa karazana ady hevitra etsero manana karazana afatra ve zany ianao mahakasika ny hoe tombotsoa amin'ny famafazana mba horenin'ny olona horenyreto mpanaraka ny fandaharany reto hoe inona ny tombotsoa an'izany hoe manome fafolo-karena sy ny fanatitra izany zany re tonga de mahitsy ny teniko aza manome mihitsy aza manome fafolo-karena sy fanatitra zany tsy mahamaky an'Andriamanitra zany jaroda tsy zany ny mahamaky an'Andriamanitra
hoe aloha hoe vo tonga androany ve hivavaka am-piangonana tonga de aloava mifafoloka reny androany ve anao vo anomboka mba hivavaka de aloava mifanatra non za aloha zany tonga de miteny aza manao mihitsy aloha tsy ny fafolokarenanao no mamaky an'Andriamanitra tsy ny fanatitra ao tsy mivolanao ianao no mamaky azy manolora tena aloha ianao an'Andriamanitra manolora tena de mivavaha tena mivavaka de tena mibebaka azony jaroda andao tena n'olo tena andao tena hivavaka zay ny voalohany zay ihany zany hoe fafolokarena zany nge tsotra kely no tahin'Andriamanitra ianao mahatsiaro ianao fa no tahin'Andriamanitra de za tsy miteny hoe aloava ny fafolokarena fa hoy aho hoe raiso ny 90% azonao raha nahatsiaro anao fa nitahin'Andriamanitra de tonga de raiso ny 700 tonga de raiso ohatra raha nitahin'Andriamanitra 10 millions ianao tonga de aloha fotsiny zao 9 millions 9 millions tonga de alovy raha nitahin'Andriamanitra 20 millions ianao tonga de aloviny 18 millions azonao sagingely izy tonga de aloviny 18 millions raha nitahin'Andriamanitra 100 millions ianao 100 millions de tonga de lasanao zany ohatriny 90 le olana mako le makarararin'ny olona de tsy le raisiny fa le omeny an'Andriamanitra azarazanao le izy le ambony kely iny makarararin'ny olona sasany fa tsy le ny raisiny azonao fa ny anao ange mibe indrindra no nyraisin'Andriamanitra no nomenao an'Andriamanitra omenao ny fiangonana menao anatin'ny toeram-pivavahana raha nahazo 100 millions ianao de ny 90 millions be zao anao raha ohatra hoe 90 millions io ka anasoranao 20 millions ohatra hoe lasa ianao zany mividy moto anasorana de mbola misy 70 millions azonao de mbola 20 millions de i 70 millions anao zao ohatra ozy izy anao hoe andeha kely mbola andeha hoatsy a Maurice ohatra ozy izy anao azana 15 millions zao ny frais Maurice aller retour na 20 millions laninao any de mbola misy 50 millions ny an'Andriamanitra nefa le 10 millions fotsiny azarazony tsarota any zany ny olona makarirary azy fa ho an'ny olona tena ao am' Jesosy ka tena mivavaka de tsy makarirary azy fafolokarena zany mety ame mihoatra izy mahany mihoatra be da be mihitsy ny ao am-piangonanao no mihoatra lavitra no le fafolokarena nomeny ka ho anao le mpijery mbola tsy mivavaka aza manome tena tazony mihitsy le teninao raha tsy vendrana ko ame fafolokarena ko aza manome za aloha zany ho anao le mbola tsy ao am' Jesosy le mbola tsy manompo ny tompo tena toanako ny hevitra aza manome na fanatitra aza manome 200 aterina raha misy any am-piangonana de 200 aza manome tsy mamaky an'Andriamanitra ny volanao fa ny fanolora tenanao ianao hanompo ny tompo zay nytedavana rehefa manompo ny tompo ianao ny apahany kely am'le nomen'Andriamanitra anao sy fitahina nomen'Andriamanitra anao no nizy ary tsy mangataka akory fa ahafahany mitahanao indray karazana fankasitrahany iny karazana fankasitrahany izy hoe makasitraka anao atompo fa nitahirinao de iny misy apahany kely mba homeko anao no rehefa soavana marobe nomenao mazava be pasteur tahiny tompotsika rehetra mampahantra ave ny fivavahana mampahanakarena ave ny fivavahana zay no nyresantsika teto androany amy manaraky tsika miresaka zavatra misimisy ndray jaroda ho tahin'Andriamanitra de zay ihany koa tompo klasy tompoko vava no hoe tsika nanakatonana an'ity fandaharany ity amy manaraka indray tsika mitondra karazana loha hevitra vaovao amy manaraka indray samy ho tahin'Andriamanitra velo matoka fandaharana manoka ady hevitra ara-baiboly iresadresahana mahakasika ny tontolo ara-panahy sy ny manodidina azy iarahana amin'ny filompanorina ny trano fivavahana vaony oloko ny pasteur Hertina Randria ary malala Davidson iresahana mahakasika ny hoe mampahanitra tokoa ve ny fivavahana mampahanitra tokoa ve ny fivavahana ny talata fahatelo ny volana febroary 2024 amin'ny 7 ora sy fefany alina eto amin'ny AMI TTV koa manasanao azy